Salamtsika 23 iarahantsika vakiny. Salama 23 andiny rehetra. Ny mpiandry tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Salama nataon'i Davida. Jehova mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin'ny hainy maitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano filatsasatra izy. Mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza aho. Fa ianao no anko, ny tsoran-kazonao no tehinao, sy ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo laokony eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dilo ilolohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Entiko fahasoavana sy famindrapo nanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Izany miaraka amin'Andriamanitrantsika ry havana. Fiadanana maimai-pony na iza milaza fa hoe ao aminy misy ny bonheur. Miantso foana anie izao tontolo izao hoe aseno mirantiranty eny daholo ny zavatra rehetra, fa ny fiadanana dia ao amin'Andriamanitrantsika irery any, ao amin'i Jesosy. Ary mbola averiny foana hoe mampandry ahy amin'ny hainy maitso izy. Na mandeha aliko ny fahafatesana azy aho, isan'andro angentsika dia izany ny affrontentsika ny fahafatesana. Kanefa izao Andriamanitra tsy manary izy, tena miaro antsika. Mety hoe tsoran-kazo izany ake ohatra hoe hazo kely tsisy dikan'izany, fa hazo kelin'Andriamanitra, hazo lehibe afaka tena miaro antsika amin'ny loza rehetra mety hitranga. Andao indray tsika hanandratra vavaka, tena hivavaka tsika. Ezahantsika hoentina mambavaka daholo ny zavatra rehetra. Asandrato ary mivavakantsika. Jesosy malalo dia misaotra anao zahay satria ny teninao dia tsy mba mandainga fa teny fahamarinana. Tena mambe ianao. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Misaotra anao zahay mety mandalo zavatra sarotra zahay amin'izao fotoana izao. Mety tsy takatry ny sainay akory, mety tsy hitanay akory ny lalako ombany. Kanefa Andriamanitra no miteny eto fa mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao. Mety tsy lalan'ny fahamarinana fieritreretan'ny kajy ny sainay, fa Andriamanitra mitondra anay amin'ny lalan'ny fahamarinana. Manala anay ao anatin'ny fahazarana ianao. Mety fahazarana fotsiny nentinay mandeha indraindray, ny teny mivavanay tokoa indraindray dia tena mizavatra sy mifanaraka miara-panahy. Fa Andriamanitra kosa miteny hoe mitondra anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ny tsoran-kazonao Andriamanitra no entinao mitarika anay. Raha nandeha ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany tamin'ny zalakale androso tao ranomasina hevitra tao Egiptiana. Kanefa Andriamanitra dia nanana hevitra hafa mihitsy izay tsy takatry ny sainay, nizara ny lalana. Raha tamin'izany izy nanao lalana tsara ho an'ny zanak'Israely, hatramin'izao izy dia mbola manao zavatra mihoatra ary mahay miara-miasa amin'ny teknôlôjiana Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova ianao, tena tsy miova ianao. Tena tia anay ianao, tena tia anay ianao. Ianao tena le tsy manary izany, tena tadidiko foana le teny hoe bady. Andriamanitra bady tsy manary akamo. Tena misaotra Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra. Ny anterehanao dia ny fitiavana, ny anterehanao dia fiadanana, ny anterehanao dia famindrapo. Misaotra Jesosy malala. Androany izao fotoana izao, izao anio izao Tompo, ataovy anisany vavahady lakile isokafan'ny fiainanay tsirairay avy. Isokafan'ny fiainam-pianakavianay ihany. Tsy ho anay rery Andriamanitra oka zahay tsy mba ho tia tena ka ny tenanay foana no hitanay na ny ankonanay. Fa ny rahanao zahay hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
ataovy ao anatinay Jesosy izay fitiavana izay hoe ny mpianatra tianao mpianatra amin'ny firenena rehetra na reny olona efa midoroka be tsy hitatsozy anaovana azy ireny ary mbola tianao mpianatra ao reny reny efa mamitoaka lava tsy fantatra ntsony reny mbola tianao mpianatra ao reny reny olona mamonomono olona reny mbola tianao mpianatra ao reny reny olona tsy tia anay maiziny reny mbola tianao mpianatra ao reny Jesosy tefeu fonay tefeu fananay azaka ndray zavatra reny satria irahanao zay ho mpianatra irahanao zay Jesosy tena enao koa nge tefena tahaka ireny enao koa nge vonononony enao koa nge rorarorany enao koa nge nalana baraky zahay koa Jesosy ampianaro azaka ampianaro fonay ampianaro fanahinay aza very zay Jesosy manana esprit miabandonné aza very zay Jesosy manana esprit resy manoloana ny fitsapana manoloana ny zavatra mitranga ndraindray zay hoe tao fitiavan-tena dia mieritreritra foana hoe zay victime mandrindra nefa ninao efa senti iny zavatra sentiavanay victime iny kay nefa ny tena fandresena ho anay ampianaro zay Jesosy hanana fanahy mahatakatra hoe tena mahatakatra na dia tsy metsika ntsony aza ny tongotra sy ny tanana manoloana ny fandriana Andriamanitra iny lalana famonjena entinao amonjenanay amonjenan'olona mpamangy anay hoe teo nankasian'Andriamanitra Jesosy zay ilay fitiavana zay ilay maha-Andriamanitra anao ataovy takatra ny fonay sy ny sainay amin'ny fanahinay fa lehibe anao misaotra aminao zay tompo ataovy ao anatin'ny fonay ilay teny mamy teo ilay salamo teo fa Jehovah mpiandry anay tsy hanan-java mahory tena hoe tsy hanan-java mahory tsisy mahory anay intsony aoka tena hiditra ao anatin'ny fosy fanahinay tsisy zavatra mahory anay intsony ampo anay ny fahasoavan'Andriamanitra misaotra Jesosy malala misaotra anao Alléluia Amen ta présence Jésus, ton amour me désespère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. De mon âme et de mon cœur, de ma faiblesse tu es ma rigueur, libre de mon passé de tout rien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain, ta présence c'est le
Sa présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Sa présence est le ciel pour moi. Un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Jésus, ton amour me désespère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ao amin'io salamo 23 io dia hitan'ny Davida ny clé. Tiako tenena hoe clé dia ilay teneniko antsika tamin'ny voalohany nanoka teo hoe na tsara aza ny vatantsika na tsara aza ny saintsika nefa ny fanahintsika marary dia tsisy dikany daholo ny zava-drehetra. Ao amin'ny andiny fahatelo izy miteny hoe mamelombelona ny fanahy. Fantatry Davida mihitsy hoe ny famelombelona ny fanahy mampibelona ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny teny vazaha izy hoe il restaure mon âme. Tsika mety hoe tsy mahafantatra satria ny fanahy any anatintsika tsy hita maso. Fa mety misy fanahy any anatintsika any fanahy marary, reraka, vizana. Raha mety ianao dia ndeontsika hiaraka andohalika dia hiaraka hivavaka dia hangataka ny hery ny fanahy masina hirestaureny any anatintsika ny tena hoe araroto ny fotoana tena tovy mihitsy ny tena hoe mahazo hery ianao androany tena hoe vao restauré tena hoe tokony ana fanetrehetena mihitsy tsika hoe tsy mizesta hoe za efa mpivavaka tena milay fa za tena mitenantsika efa aleo manana fanetrehetena dia fona dia mangataka amin'nysosika hoe restauré ho avy satria ny fananganana rehefa fananganana tamin'ny zavatra maty tamin'ny mbola tsy maty ary Jesosy dia nanangana izy
dia aveo tamin'ny fahafatesana ty izy mbola nalangana efa maty izy no tsangana zay mahandriamanitra miavaka ny tena hoe tsisy andriamanitra mihoatrina azy mihitsiny a dia tenaiko anareo hoe araroto manana anazy fa afaka nangana zay maty rehetra ao anatytsika andriamanitra i jesosy tsika io dia ndao tsika hiaraka andohatika dia tena hoe mifantoka tena hoe angatao aminy hoe atsangano zay maty rehetra ao anatiko ao atsangano jesosy ny fihavanana zay nyravako a atsangano jesosy ny fanahindray aman-dreko mety mbola anty tena angatao daholo tena hoe jesosy afaka manome fafampoantsika amin'ny zavatra rehetra ilay ndao atsika hiaraka adohatika jesosy eo kristy tomponay eo miara-mandoarika eto anatrehanao zahay amin'izao fotoana izao ny teninao no ny teny hoe mamelombelona ny fanahinay ianao velominy ao anatinay mamindra fo aminay jesosy eo mamindra fo amin'ny adalanay mamindra fo amin'ny fotom-pisainanay mety avy amin'ny fotom-pisainanay na afaty ny fanahinay mety avy amin'ny fomba fijerinay na tonga fanahinay tsy mety velombelona jesosy malalo tsy nay ho velombelona mamerovero tahaka ny voninkazo eny etsaha ny fanahinay ao jesosy malalo ny fona eto anatrehanao omeo anay ny hery etona amelomana ny fanahinay fanay masino mifona aminao zay raha nanilikilika anao raha tsy mba nihera taminao raha tsy mba nisy akory taminao kory ny zavatra nataonay tsy avinay ianao tsy najanay ianao mety mipetrahanay mihitsy azany mifona aminao zay tompo velombelomo ny fitiavana ao anatinay velombelomo jesosy mangataka aminao zay fanay masino hamelombelona ny fanahandro iray aman-dreninay koa misy fetraikana amin'ny fanahinay zanaka reny fanahy fitavinavona ny ray aman-dreninay reny fanahy mihevitra ny tena ireny jesosy mangataka eto anatrehanao zay mamindra fo aminay velombelomo ny fanahandro iray aman-dreninay tsy atendina anay mandrakizay amin'ny alanan-drany jesosy ny malédiction rehetra atsangano ndray zay tompo atsangano ny ao anatinay reo anatin'ny ady sarotra jesosy restaureo tena restaureo jesosy restaureo marina ny tenin'ny davida fa mamelombelona ny fanahy ianao jesosy malalo mandrafo aminay oka hidinety ny fanahy masina oka hirotsaka ao anatinay ny fanahy masina oka hiasa ao anatinay ny fanahy masina hamelombelona ny fonay maratra hamelombelona ny sainay reraka hamelombelona ny fanahinay hamelombelona ny fiainanay hamelombelona ny zavatra rehetra ao anatinay ny fanahy masina hamelombelona ny taranakay ny fanahy masina hamelombelona ny vady aman-janakay hamelombelona reo mpiara-miasa aminay zay tia ady aminay ho velomo fanahy masina reo zay tia ady aminay ho velomo fanahy masina reo zay olona tena ao anatin'ny fankalana tena tsy teherika an'ity fiainan'ity maro izy amin'izao fotoana izao ho velombelomo fanahy masina reo zay rehetra kivy reo zay rehetra ao anatin'ny aretina ho velombelomo fanahy masina reo anatin'ny ady sarotra ao anatin'ny zanaka madity ho velombelomo fanahy masina jesosy io ilay tsy anay ianao ilay tsy manosy botanana ianao ilay tsy manilikilika ianao
na dia efa tratratratehaka teo anatrehanao aza mbola navy teny mamy sy somalalo velombelomo fanahinay velombelomo fanahin'ireo olona rehetrarehetra izay mifanerasera aminay izay ny rahanao izay lasa ambassadeur anao lasa mpanilo zahay lasa tilinao zahay velombelomo fanahinay mba hamelombelona ny hafa sy somalalo makasitraka anao zahay ny société izay mitsolopolopy izay tsy fantatra hoe velona sa maty tsy fantatra tsony velombelomo amin'ny fanahinao masina ny asa miazo azo tsy mety miakatra amin'ny promotion velombelomo amin'ny fanahy masina reo olona ao anatiny hoe androso fanambadiana dia miazo azo tsy mety mandroso velombelomo fanahy masina reo anatiny hoe azahoana zaza to azo to tsy azo velombelomo fanahy masina izay ao anatiny trosa velombelomo fanahy masina ny kontinay tsirairay avy izay ao mibivitra ny découvert isan'andro san'andro velombelomo fanahy masina ny carte refusé rehetrarehetra velombelomo fanahy masina izay tsy mba hita asa rehetra velombelomo fanahy masina izay ao anatiny tsy fahafantarany asa fanompoana na ny fiangonana tena andehanany hoe mizara fanompoana ho azy velombelomo fanahy masina izay olona nangalariny satana tratra nialatra satana amin'ny asa vola velombelomo fanahy masina sotra Jesosy malalo tena makasitraka anao sotra Jesosy io tena tianao zahay misotra tompo amen raha hitsangantsika misy fijoroana vavolombelona anankiray tantaraiko antsika mety tsisy idirany fanasitrana le misy taima koa modrandray na tsiaro an'izy satria ny tena hoe velombelomo fanahy masina io tsy haiko nareo raha mitovy amina fa misy tsika lefa irahana hoe manao asan'Andriamanitra le izy tsy hoe tsy tokony hoe ao anaty lohantsika hoe asa le ohatrany hoe andeha asany ampiasana fa le izy ohatrany ny fomba hitondran'Andriamanitra niraka dia tokony hoe tsika amin'ny fitiavana le izy hoe andehanao dia tsy micalcule anao hoe anio iana dia hifanena amin'ny olona dia andehanao an'izay fa le izy tampoka be le izy tampoka dia indray andro fanena tamin'ny olona dia le olona tena lanaka ny fiainana tena hoe tsisy azo raha ohatra lanaka fiainana zao tontolo zao tena hoe tsisy azo raisina izy eoloanao izy dia tsisy azo niraisina mihitsy dia eo am-pihainona azy zany mihaino eo dia mitantara fahoritsaina eo izy zao mahazo anahy dia za tsy avela miteny mihitsy enono za ozy manjo anahy dia mihaino azy dia izy sady tsy avela miteny nefa za koa tonga dia teneny hoe za tsy mila teninao hoe courage ianao tonga dia zay teneny za koa tsy mila tenin'Andriamanitra anao tonga ny azy nataony tonga aloha za nefa mihaino anazy eo misy zavatra henoko tonga dia fatako mihitsy fa mifanahy masina le teny satria tonga dia tonga ho amiko le izy dia tsy miteny mihitsy aloha fa satria za nefa niteny hoe tsy mahazo miteny mihitsy ianao dia eny ara ho dia niteny izy dia tapitra izy dia aveo dia navadiko tsy tamin'ilay problème tso zany resaka fa nanova zavatra mihitsy na rehefa aveo nyresaka paysagiste ohatr'izany rehefa andeha hivoaka amin'izay dia hody dia ozako taminazy hoe ao anatin'ny baiboly izay vaikiko tenin'Andriamanitra izay nanaovako azy tsy niteny anazy hoe tsy nitory anazy hoe Jesosy zao fa tonga dia ndenaiko fotsiny hoe
tenin'Andriamanitra io a dia izao a ny teniny hoe ao anatin'izay mampaherana ilay izy tsy voatery hampaheranao fa nampaherana fo zaraiko aminao satria izay efa fantako fa tsy contre anaty rehefa hivoaka dia hozako taminazy hoe nampaherana io ao amin'io baiboly io a misy anarana atao hoe Kaleba ny anarany efa 20 taona ho izy a amintsika olombelona izany 20 taona zany dia efa nizavy kely sisa mikolokolo azy fa izy a mbola nasahany teny tamin'Andriamanitra hoe omeo anahy ry tendrombohitra ry nampahery be anao aza iteny izay dia tiako tenena aminao hoe ny olona raha 20 taona mbola manana fanantenana hoe anangan-javatra tsika mbola tanora mbola misy ny fanantenana ianao tsy marary a ianao matanjaka izay fotsiny teneniko anazy dia veloma ianao a za tsy nitena azy tsony hoe courage satria efa niteny izy hoe za tsy tenenina zany izy koa efa nitenana hoe za tsy torianao an'izay Jesosynao any eny ara ho any dia izay fotsiny teneniko lasa niditra tao anaty tômôbila dia lasa nandeha nampananina anazy angamba ilay zavatra niteneniko a telefonina anahy izy nepitsy vao maraina be izy dia efa niantso ahy dia ozy mantsana hoe manitikitika anahy be ilay zavatra nitenenao maly dia inona moa ilay niteneniko fa izaho moa ilay tapenam-bava dia tsy tadidiko iza ozy izy ilay hoe Kaleba dia dia aveo zany tena nazavaiko teo zanakinao nareo a dia misy roalahy izy a dia nanampy amin'ny Mosesy izy a dia mitantara eo a zany nanaovako schéma teo izy dia ozy izy tena misy ve ozy izy zany teny zany ao baiboly hoe 20 taona izy nangataka tendrombohitra eno a ben ozy izay fotsiny tenenina dia eno a dia aveo dia ozy izy mantsana hoe fa ahoana ozy izy no fa ahoana naizanao an'izany fa iza ozy midresaka satria za mamaky ny baiboliko izay teneniko anazy tsy nampahita torana mihitsy ozy izy ilay izy tena tsy nampahita torana mihitsy ilay izy ozy izy a moi qui izay misy fiteny moi qui dit que hyper intelligent brillant fa ohatrany tena nampikorotana be anohako ilay zavatra niteneninao izay niteneny anahy dia zako taminazy hoe tsy tenanao hoe courage ho afo zako hoe sois comme Kaleb zako taminazy dia mivavaka ho an'io olona io foana dia niaraka taminay zareo dia aveo nepitsy androany zany a nahazo message tamina hoe misaotra betsaka ozy izy nava fa misy à chaque fois ozy izy a miresaka aminao dia ohatra maheno zavatra misokatra foana ao anatikao eko misy ohatra manomboka mipetraka ao amiko ozy izy a misy petsy fantatro izay misy nitenenina ianao ozy mahasorena anahy izay misy nitenenina anahy ianao ozy mahasorena anahy ianao ozy mahasorena anahy sady ianao ozy mpanao tandrametaka izay misy fitenena kanefa anao ozy izy a lay tsikitsikinao a sy lay zavatra teneniny vavanao ozy izy a miassure anahy foana izay nitenenina dia zako taminazy hoe dia naveriko anazy sois comme Kaleb izay foana niteneniko azy dia ozy izy mantsana hoe engany ozy izy mba misy olona maro ohatranao ty fa ho tafita ihany ny teny ao amin'ny bokinao raha izay ozy izy tiako tenena amintsika hoe mitondra fanasitrana antsika amin'ny fomba maro karazana amen'Andriamanitra foantsika amen'Andriamanitra formule tsika amin'ny fomba hafa koa fa tsy voatery tsika hiteny amin'ny olona hoe blablabla be foana fa tena teneniko anareo fa amin'izao fotoana izao a amin'izao tontolo izao destruction tena hoe zay zavatra tsy afaka detoriana aminao tena potehana izay dia mitady ny olona hitoerany hitombenany au fait tena tsisy hitombenana ny olona tsika manana toerana hipetrahana ary izay vady mifanerasera amin'ny olona teneniko anareo a tena olona fa saingy zao tsy manana le fitena ohatrany anay izay tsy tena ambony be fa izay koa nefa niteneko izay koa teneniko any andro hoe je suis l'enfant de Dieu te hiaraka aminay daholo foana ny olona satria hitan'ny olona hoe misy zavatra tsara ao aminazy mivady io zany
izay sy andro voandro indray rehefa misy mitany ohatr'izany dia fampijery izay sy andro hoe anitsika ohatran'izay loatra ilay problème ohatran'ny hoe fampijery izay fa lazaiko aminareo a nitsika mety hoe marary indrony aretina nitsika mety hoe carte refusée kely indray mandeha indrony amin'ny problème fa nin'olona centaine milliers d'euros ny divany isan'andro manana milliers d'euros izy manana azy rehetrarehetra misy piscine sy terrain de tennis ny tranony fa nitokantrano le olona ambony ambany tena hoe tsy hitanao tsony izay hidirany aizy ity zavatra ity zavatra fa zaho tena anao fa tsy zavatra hita masio mihitsy ny atao hoe fiadanana tsy mihitsy na ina fa le fanasitrana ny fahasalamana fanahinao za rehefa voatady oleratra dia zay foana alaika ka ny teny David io zako hoe mamelombelona ny fanahiko ianao averiko injato na tsy ao anaty foko le izy dia averimbereko foana misy fotoantsika tsy ao anaty fotsika izany mivavaka fa ny anahy tonga dia zay foana mamelombelona ny fanahiko ianao vao tamin'ny herinandro azy zay nanao mariage a nanao décoration ny aisan'ny Tati Colombe gafika izany enao sahirana be mieritreritra hoe atao ahoana mitondra mambavaka an'le client mariage to enao misaina hoe vita le izy milamina velona ianao latsinainy le izy tsy milamo korotana le olona tany teo ianao voagaga hoe izay indray le satana anakorotana anao animba mbola rasolofonao fa zao fotsiny ozy izy tonga dia zao foana ny tena hoe mitarika amin'ny fahamarinana izy mila manao zavatra marina tsika raha nanao contrat amin'olo izay hoe ohatra 400 euros manao an'io a dia valanana 400 euros misy nomena anazy fa tsy hoe 400 euros nomen'olona anao a dia ndeha tady zavatra na 40 euros fa zay io mila manana fahamarinana tsika ao amin'ny fiainana fa miara-mipetraka amin'ny mampasalama ny fanahy fahamarinana le comportement mbola tsy mampanina fa le hoe fahamarinana misy ny tena tadiaviny tompo aminao tsy mila manambaka tsika mitady vola mitovy aminao koa reny olona rehetrarehetra reny na ditanao reny zavatra kely fotsiny masairano dia aza miadi-saina amin'iny fa mila mivelona mitovy aminao iny olona iny donc mila mandeha amin'ny fahamarinana foantsika dia za zany mampirisika atsika hoe tsisy formule le mitory amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mitory amin'ny pause dia Jesosy fa apetraka amin'ny tompo foana hoe mamelombelona ny fanahiko Andriamanitra dia amelombelona ny olona efa nenako izy dia tonga ao aminao foana ny teny zany tenako anareo zany tantarany Kaleba zany hoe tsy foronao hoe ao anaty baiboly tamiko eo zany tonga ao aminao hoe dia nefa izy a tsy ampozinao hoe mamelombelona ny fanahin'ny olona sy ny espoiran'ny olona any zany dia izay no teneko anao foana hoe mila miambina fotsiny tsika mila homana tsara dia mila mahay manisa ny andro sisa tena hoe zay ihany raha vitantsika mahay mamelombelona ny fanahy miaraka an' Jesosy a tafita le mpianatra zay andao ataontsika ny hira je suis un enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Saotsika dia hanovavaka fisaorana sy fankasitrahana an' Jesosy. Je ne suis plus esclave de la peur. Hanovavaka fisaorana sy fankasitrahantsika dia Je ne suis plus Jesosy io dia misaotra anao izay satria fantatray fa afaka miaro anay foana ianao ary misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy mamaly ny vavaka tsirairay avy ary misaotra sahady ny amin'ireo vavaka nangatahanay taminao. Mino koa izay Jesosy fa ho tanteraka hatsaka sy andava izao fotoana izao ary misaotra anao sahady ny amin'ny teny izay hozarainao avy amin'ny tatao Andry ary avy amin'ny taty Kolomby. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy ny amin'ny fanambadiana sy fanamasinana ny mariage ny tonton Onja sy taty Rina. Ary misaotra sy mankasitraka ihany koa Jesosy ny amin'ny vakansany pasteur Tommy Vady. Misaotra anao ihany koa izay ny amin'ity iraka ity Jesosy ho betsaka ny vokatra ho vokarinao ary misaotra anao sahady koa zahay ny amin'ireo izay mbola handeha vakansy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra mbola ho ataonao, ny amin'ny fiadaram-po izay omenao, ny fitiavana omenao. Ankasitrahanay ny anaranao, ankasitrahanay ary omenay anao voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy eo, misaotra Tompo, misaotra fanahy masina, misaotra anao zahay, misaotra Dado, tena tsianay ianao, misaotra be dia be, mankasitraka anao zahay, misaotra Tompo, amen. Ira farany sisa Tompoko. M'accompagneront devant sa face.
viendra et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin de ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. La nuit viendra te chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Amen. Voninahitaon'Andriamanitra rery any a fahandray mifankahita amintsika menakavy. Mahafinaritra be ny rehefa tonga foana hoe misy fanatrehan'Andriamanitra sy fotoana fana maheno sitrapon'Andriamanitra dia masapa foana isika hoe hafa indrindra. Maninona isika hoe no tonga eto satria samby efa nasapan'izay tamin'ny fiainana daholo hoe hafa kosa raha ngaly misy an'Andriamanitra ny fiainana, hafa misy ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa any ivelany any ange ka korotany, any ivelany any hoe ka azakazaka, any ivelany any a fitaka be ny atao hoe fiadanana. Fa rehefa tena mahainy ianao hoe zany ny asan'ny fanamasina, mahainy ianao hoe zany misy vavolombelona indray, tsy avy tamin'ny sainizana calcul nandeha viaiza fa lahy mahefa ny zavatra rehetra no nanao anazy dia hafa misy ny fiadanana mitoetra ao anaty zany. Zaho manosika amina andray tenin'Andriamanitra androany, andraisika ny Salamo 91 Salamo 91 dia vakisika manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Satria hoy ianao Jehova ho ianao no ariko, sady nataonao fonenanao ny avy indrindra, dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao.
eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafotona amin'ny vatony tompotrao. Liona masika sy ny vipera no diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no hitsahinao, satria izao no iraketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria malala ny anarako izy, iansoa izy dia amaly azy aho, hoeo aminy aho raha ory izy, amonjy sy amin'ny voninahitra azy aho, ofikizako faela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra satria zay mivady zany sy mba niresaka misy tamin'izy ty hoe inona moa no atao aminahy amin'ny tarika na inona no anina, fa tena fanan'Andriamanitra ny samy mitarika iny zany e. Dia raha mijery sika zao a, dia ohatrany mitovitovy ihany, mitovy mibisika ny fanahy zany ao anatin'ny mivady zay mitarika zany hoe na ny salamo 23 zao na salamo 91 a, dia misy zavatra cohérent zany ao anatin'izany. Zay zany toapitainasika dera ho an'Andriamanitra zany satria sisy teknôlôjia mahay an'izany zao. Zaho samy miazakazaka atao rehefa hivoaka amay zao ny neuf hoe inona zava-bitany zao hivoaka ny saiko samy sombofery hoe miazakazaka atao ny hoe zao zany, fa zany zavatra zany zao a inona ny afaka ataon'ny teknôlôjia amin'izany. Ozy izy ny ray aman-dreny zay mba fesifesy amin'ny fiainany. Sika zao nahita ny lalana hoe hafa mihitsy zany lalana miaraka amin'Andriamanitra zany satria sy voacalculanao zany e. Zaho manokana zany a, zay natonga an'Andriamanitra fahazoko anazy, natonga an'Andriamanitra nao brisement be dia be tamin'ny fiainako satria zany niakina foana tamin'ny saiko, niakina foana tamin'ny hoe zao io, satria niformena tamin'izany a zany hoe tokony zao mety dia makety. Fa rehefa nahita kosa hoe zavatra ataon'Andriamanitra sisy idirany, tena lavitra be misy zany, tavely eto raha zany ty no azakazako, fa zavatra ataon'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina. Nisy fotoana namaky zavatra, namaky reportage zay dia zao ny teneninozy izy. Eto amin'izao tontolo zao izy mifantatra ny zanak'olombelona dia efa misy any amin'ny 200 nozy izy ny 200 miliara ny galaxie. Nefa anatin'ny galaxie izy a misy amina miliara ny hitanao anatiny. Miliara tolo zany resaka amin'ny teny eo a, dia ny tany zany mbola ao anatiny. Zany hoe ny tany zany a raha atao ohatran'ity salina ty zany nangedan'izao tontolo zao dia tsy tazana koa hoe aiza zao ny tany, satria teny hoe be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatin'izao tontolo zao. Dia nefany a mbola tsy maintsy sika hoe nisy kitana ny fandona amin'izany miliara 10 miliara zany samy manana ny trajectoire io, samy miesika, samy manana zay mbola tsy takatra zanak'olombelona inona ny antony. Fa tiako anasotomana an'izay sika hoe à quel point zany fahalebiazan'Andriamanitra e. Dia ny asika zao sika zanak'olombelona hoe nianina karakara io sy ny fiainako e, zao ny fiainako dia non zao zay menakavy, dia non zao zay menakavy. Nefa sika efa plus de 7 miliara zao a, sitrapon'Andriamanitra nampisa zay olona 7 miliara zay samy manana ny antony. Zay vozotra amin'ny baiboly mandina ny antony heverako anareo, zaho izy manana ny hevitra heverana anareo sararay avy. Araka tena nytetena vary teo hoe na any zao misy olona tian'Andriamanitra foana izy ho lasa ho apôstôly. Mety zao izy mety hoe any mpikadrana, mety zao izy mety hoe any mbola any amina toerana zay tena hoe na eversika hoe tena hity dia sy avitra sony. Fa rehefa alebiazan'Andriamanitra zany a, aleo dia manaiky fotsiny zao ny ten'Andriamanitra dia ekenao satria Andriamanitra mahay manao circonstance rehetrarehetra araka izay tiany ahasoasika sararay avy. Zay vosoratra amin'ny Romain 8 zany hoe Romain 8:21 predidinareo Romain 8:21 hoe miandry fotsiny zavatra rehetra, miandry anehoana voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Dia zay no tiako hisintomana ny intention-sika androany hoe tsy takatry ny saisika zany fahalebiazan'Andriamanitra io e. Dia matetika rehefa misy problema dia mikarasoka misy dia ahoana zao inona natao re. Dia nefany a Andriamanitra efa manana iny bon, ohatrany hoe metimety zavatra mitranga amin'ny fiainana mivady zao ohatra hoe mety misy vola tsy avoakan'olona misy nefa anahy ohatra zareo
fa andriamanitra efa manana planinao raha manana ny tomponao anaty efa zay le fiadanao mitoetra ao anatinao efa kalinao misy ilana an'izay indray zany fa sy androany dia mivoaka izy amin'ny andro tokony ilana anazy zany ohatr'izay le niteneniny tamin'ny 2 semaines tiatiako anao resaka sika teto sy niaraka tamin'ny restance misy reny azonareo misy le fahalebazan'andriamanitra tsy afaka calcule sika misy zany hoe ahoana no ataon'andriamanitra io na dia alaim-panahy sika matetika ny olona mivavaka ny alaim-panahy indrindra ny amin'io falehibiazan'andriamanitra io matetika sika micalcule eto zao andriamanitra dia anao an'izao eto zao izy ho hitandreo sara fa ataon'andriamanitra andreo zao ty situation ty reny ndray zany sika alaim-panahy manao an'izay fa zay zavatra tena an'izay efa tafiditra ao anatintsika efa mpanaraka an'andriamanitra zay fakampanahy zay hoe ambarombaro ty zao ataon'andriamanitra ohatr' zao fa nefany rehefa tsy mitranga am'izay izy dia mbarany atao zay afa-baraka eto anefa zavatra fahalebazan'andriamanitra zany eritreretareo zany zavatra amina miliara de miliara zany tsy nisy mifandonana anankiray arany ary io velona isan'andro eny foana io na tsy hita masosika arany dia ohatrany aona am'izay ny angedany fiainasika fa sika kosa namboarin'andriamanitra na safidy nomenina maso mahita dia eo sika zany no ity veny zarevako sa le famarina ny tenin'andriamanitra ity veny zarevako sa ty misy prosara be no any sabotsy sa ho any amin'ny école zay zany no mipetraka amin'ny fitiavan'andriamanitra sika nomena safidy dia tiako tenena asika hoe mampiavaka asika zay efa nanolotra ny fiainasika eo an'andriamanitra zay fioana circonstance eo fiaina zay mahatonga ny olona hoe atramina mivavaka an'iny dohatra efa sy dia hitako loatra satria nao mandalo amin'ny brisement ianao zay masy tati colombe efa nitorana zay foana taloha hoe kalamy ianao fa brisement io mandalo fa sy maintsy mandalo an'izay io satria amboarin'andriamanitra satria lazaiko asika matetika ny dia aloha sika tsy mandaingy 80% tadiavin'ny zanak'olombelona dia mba anana ny zavatra hita afaka hita maso mana hoe zay taon'olombelona hoe arena eto hoe tena io compte io dia efa vera clair misy io zany fa tsy mba hoe na tonga dia fosy melapetratra misy hoe tena manana ny rehetrarehetra ianao e fa lazaiko asika efa sisy dikany amin'andriamanitra zany manome an'izany ianao même pas zany une semaine afaka omeninao zavatra be dia be zay sy takatry ny sainao fa mahazaka ve zay zany izy mahazaka ve sika raha tonga any le zavatra promotion mangeda be ohatrany raha mbaza ohatrany DG-na io tena hitako nanina fa raha tonga aminao hoe zakanao ve raha tonga aminao hoe ny hoe omen'andriamanitra rena be dia be nao dia nefany misy zavatra oman'andriamanitra hoe izao ny lalany zakanao ve manome an'iny mo anito association ito ohatra na manome anito an'iny ministère ito misy zavatra be dia be zany zay mbola sy omen'andriamanitra satria fatany mety mbola atonga asika nalavitra anazy atonga asika lasa ho be saina kokoa itongondray le saina misy namanay zao izy tena masara no zavatra nahazo anatolo zany amin'ny le loha foana no mananiny izy tena avancé be zany amin'ny matériel rehetrarehetra sy ny fananana maha-olombelona hoe financière intelligence et tout zany dia manenjika an'le avancement technologie koa zany fiainany andavanandro dia ny ao an-tranony feno caméra caméra sady afaka misy caméra mazava alina koa zany raha alina dia mazava koa ny ao anazy amin'le caméra zany koatrany hoe surveiller zany le tranony dia manana application izy dia amin'ny téléphone anaty afaka na any izy na ny Marseille zao ohatra dia afaka mahita ny tranony eto farihy hoe ahoana ny ao an-tranony amin'le caméra zany dia raha zany zao zay masika tena aizana zany tena aizana be le bandy tena zao izy ny tranony izy tena mba tiako zany raha mba zaza manao zany anefa nale voara zay ny eritreritry takany saisika fa zay zao samby mianaka eo dia dia tena resaka mazava hoe tampotampoka eo dia zero téléphone dia mizana misy zavatra mitenapena izy misy
sy niteraka fiadananao anazy le avancement le teknôlôjia anana sy le ana rehetrarehetra zay eritreresika hoe efa aizana be zany banjany tandremo nefa ny eo nona sa mifalifaly izy mikarasika mihitsy ahoana fahitanareo an'ity iny ty ohatra misy zavatra mipelapela et pourtant qu'est-ce que inona ny afaka ataony zany moa na misy mimpianareo na anona izy are lavitra be ly dia iazakazaka ody zany sa hoe le fiadanana zany sy afaka nitoetra tiako tenina hoe le fiadanana torisika zany le omen'Andriamanitra io afaka jerevana amin'ny zavatra ohatr'izany réel hita zany le inona le miteraka fiadanana anatin'le olona ohatrany hoe sika zao ohatrany hoe franchement pour moi zany mbola samyzany zany fatakarany zavatra tokony ananako hoe misy caméra ao an-tranoko hoe sy mbola nieritreretiko misy korakory ary nifesiny zany hoe any amin'ny téléphone any dia afaka mijery le rehetrarehetra dia afaka miteny izy atao anatin'ny téléphone any dia mivoaka ao amin'le trano ohatrany hoe inona natao nanga eo ohatrany hoe ohatr'izany zany avancement izy fa move miteraka fiadananao asika ny fivoarana zay farany miazakazaka indrindra amin'izao andro iainasika zao zay zany zay ireharehan'ny zanak'olombelona hoe zay dia zao zay dia mamokatra zao taonina isaky ny anina ny taninay zay dia zao fa move le zavatra hovokasika zay fa tena mampiazakazaka be ny teknôlôjia ankehitriny move sy mamparary avokoa popina zavatra be dia be avokoa ny zavatra mba tonga anazy vovitaka amin'ny maso wow zany fraise iny zao mahazo eo crème fraîche zao kopena kely azonareo ohatrany tena top be nefa ny amitsika mameny ampitorany azonareo misy zavatra aiza le fiadanana le o l'erreur ozy izika efa manany any zay zany tokony amaina asika zanaka Andriamanitra hoe aiza dia teto paster efa niteny hoe mba atao sérieux rehefa mivavaka alohan'ny sakafo fa lazako asika efa ty andafy ohatrany hoe maniry daony ny Madagasikara nareo any dia sakafo be foana dia sisako zay mahita sanareo dia sakafo be foana dia miadana zay aty dia asasaky mifefa ny zaraina sy ny anina azonareo hoe maniry ny olona hiaina zavatra iainasika ty hoe to ty agago sakafo eto fa nefany ao ambadiky zay misy zavatra fahafatesana ny tena besaka kokoa ny sakafo sika ty no ny any Madagasikara ohatra dia zay nefany voasoriky le fampianarana azika teto hoe zay mivadiko zany zaho manomboka ariva dia anova filamatra zaho ohato amin'le ataony dia efa nilova efa sy nasako izy datsony no mivavaka ny sakafo satria privava ma satria sady faly mba mivavaka ny teny gasy zany dia zay zao tahy sakafonay amen dia rasako mana zany amen dia hoe falifaly dri le zany asika dia mivavaka e fa est-ce que ianao hoe tena mivavaka marina ho an'le sakafo mba sy hitondra aretina sika zany marina fa hoe mivavaka sika fa mila manaraka koa zany sika ny évolution ny teknôlôjia hoe aiza fa raha sika zay manana Andriamanitra zao manana mitondrany zany avancement na teknôlôjia dia mitondra fiadanana anao satria raisinao fahasoavanao anao hoe tonga misaotra fa dre afaka mijery ao tokantrano koa fa sy marary aloha ny andoko amin'le izy fa azonareo hoe ohatrany hoe tômôbila dia zany fahidanana menao anazy sa sy manao régulateur de vitesse dia mandehandeha dia mpifanao rehetrarehetra azonareo hoe mahay makafy ianao le avancement na teknôlôjia zany raha mifanahy masin'Andriamanitra mitarika anao dia lasa milafy tsara ny hitanao sy iainanao anatin'le avancement fa sy manitika aloha sika zany an'izao tontolo zao zany ka sy miditra amin'izany zay azonareo tiako tenenanao hoe ianao zany no jouir voalohany amin'ny zavatra tsara zay zavatra mitranga rehetrarehetra eo e dia zany sy rehefa tena akaiky an'Andriamanitra sika tonga ho azy ao anaty sika zany da misy zavatra resako anareo zay zavatra mitranga aminazy zany nenazy zany expérimenteko amin'ny fiainako io zany zavatra ohatra hoe efa nataon'Andriamanitra ao anatiko zany zay ohatrany hoe le rationnel foana amin'ny zavatra e dia rehefa miditra ny fan'Andriamanitra dia tsy hoe akory ny vonoany ao anatiko zay fa orienteny zay izy jery hoe aiza ny idirany voninahitry'Andriamanitra amin'izay matetika zay mivady dia miteny hoe
inona ny raha izy dia international izy zavatra eny atao ina zavatra eny amin'ny espace atao ina zao sandraisaky galaxie eona rehefa mahita amin'ny fivoarany sansy ianao dia mety hoe efa voasoratra anaty baibly efa ela zavatra mbola ngeta be noho zany ary ny zavatra ataon'Andriamanitra sy ny fahefany dia menao hoe mbola lavitra be lisany lavitra be ny scientifique isany mbola sy miaparivony akory ny fantatra rehefa mahita ny any anaty ranomasina sy ony repotany dia ny any raha teny hoe mbola sy même pas ozy 10% ny zavatra anaty rano mbola fantatra hatramin'izao ohatr'izany zany ny tiako tena asika ny fianakaviazan'Andriamanitra zany de génération zay takatry ny saina zany sy mbola fantatra fa asika nefa noho ny amin'ny fanahy masina dia efa mahafantatra zavatra ampifantarina Andriamanitra sany zany asika rehefa misy fanahy masina zavatra ho avy rehefa fantarina anao sahady men'Andriamanitra fahasoavana misy mpaminany eto mahafantatra sady zay momba anatinao any zany zany raha mino ianao avantage anao zany zany ny siansy manao ohatr'izao fotsiny mety zao zao fa ny fanahy masin'Andriamanitra tonga amin'ny teny ianao izy tonga dia ho sitrana zao ny aretinao fa zao izy mitompo ina ny ambaran'ny siansy amin'izany ina ny ambaran'ny vazaha sy ny ordinateur sa ninona sy ny rehetrarehetra hoe ny avancement ny logiciel eto sy misy afaka ambarany fa ny asika nefany hafa ianao didina atao ito zany mety mbola sy fantatra hoe levina fa metra-tany atao aminao dia milamina ianao fiadanina tanteraka aminao ny fiainam-pianakavinao sady tsy tenao ny azavainy ahoana mo ohatrany sy dia manam-boly zay vady zany ohatrany sy manam-boly sika nefany ary to zavatra mahafaly asika sy mahafaly ny olona sy misy zavatra foronina koa nefany hoe andao sika mba hifalifaly amin'ity fa tonga ho azy ao izy hoe misy fifaliana ho azy tanteraka ao anatin'ny fiaina zany dia misy antony daoly ny fagagana zay fandraisasika teto zany zay zay fagagana ataon'Andriamanitra dia misy antony n'Andriamanitra matoa ataony fa amin'izao fotoana zao moa sy be dia be ny olona mandefa amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra hoe raha ihany na manao an'izao dia mahavahory olona marobe fa misy magie ohatran'izao dia ohatrany hoe aminaty telefona voaketo izy azonareo hoe misy démonstration alors azonareo zany ohatr'izany zao dia ohatra zany zao zareo tamin'ny prophétesse Zelata ty dia zany nahazo privilège manoka taon'Andriamanitra ny ametrany tanana tonga dia fantany hoe marary ny tongotra dia misy tension zany ohatra amin'iny kadrao dia sy nijery tension zany sony ahy dia zay afarany ao dia efa fiadahana fotsiny apereko amin'any dia efa laminaminao izy ry tompo fa dia efa ohatrany zany tasaiko sy fandehany ao fa sy mbola nijery misy dia ny tongotra koa manana droit hoe accident de travail io tongotra io zany dia ny afany hoentina amin'ny médecin travail eto dia mety taratasy hoe accident de travail anao dia atao radio dia misoratra dokotera moa dia saiko hoe ahoana ny fianaran'zareo dia ohatra misitona dia ohatra sy fantatrao zay tena voasoratra dia nasana atao radio dia tany ohatrany tonga dia saiko zao fa diso ny radio nataon'le olona le brisement atao aminao io mbola tantareko anareo io le mbola calculeko hoe ahoana moa ty zay voto be ty hoe dia sy mba ozy remana inona mahazo anazy nefa zany manana taratasy hoe za zany le mbola eo le fakapana za raisiko avantage manokana aminazy zany hoe za rehetra fa manana taratasy sy mandovola akory mijery an'ity makany ahoana sy dia andeha zeny dia nakana zeny ale voana fa diso zany le zavatra nisainany jereny sy le soratan'le dokotera manipinipika hafahafantariny ny voazery fa zavatra hafa jereny dia miverina tany dia tena ohatrany sy maninona ozy izy dia fa sy tioko ny tio izy le jerevana dia ahoana anazy izy fa andaso 2 semaines dia vitesevinay ny fiévolution le tongotra anao ohatrany hoe navadibadikinona te fotsiny zany le tongotra dia farany dia ohatrany dila ihany le délai izy ohatrany hoe tiako tenana hoe le circonstance misy anan'Andriamanitra fahefana hoe iandry efa nomeko telo fikasany ianao sa misy zany amboariny io tongotra anao dia sisy olona traité an'io zany azonareo ve le tiako tenana zany izy zany io namboarina hoe miditra zay zany mahafalina miditra antesely misy zany Andriamanitra hoe non ianao dia zay calculanao na calculinao fa sisy akeko sony andeha
izy ery radio-nio sa ninona fa dia sy tanteraka zany le zavatra satria manana but zay hoe raisikoana manokana Andriamanitra zany zay afaka mitoro any arinany hoe tsika zay mafiloza lahy rehefa Andriamanitra miditra ao anatin'io dia manao fomba mifoana izy zay tonga anao ho resy lavitra amin'ny niveau spirituel anao zao fa sy hoe koa rehefa niveau spirituel anao mbola misy zavatra mbola sy takany dia hoe ahitika Andriamanitra ianao ohatra fa ianao kosa ohatrany mbola sy Andriamanitra ny zanany lahy tokany iny ara nafono anao donc il va faire tout rehefa nandray anazy ianao sy nanolotra ny fiainao anazy sa velan'Andriamanitra ho lasalasa ho azy zany ianao zany fa ho karakarainy ary zany tena isorana be Andriamanitra hoe fidélité n'Andriamanitra zany eo foana izy isan'andro zay torinao isika zany isan'andro tompo eo foana ary ao anaty baiboly ao zao levaka isika raha ory izy ozy izy dia manao oly izy teo any amin'ny andininy fa enina amby firy izy teo le misy zareo ny amantiko tenenina iaso azy satria zany takafanainy eo aminy ao raha ory izy izy amonse ame vonaitra azy tena toka eto amin'izao tontolo zao izy Jesosy no mba ahitanareo fahoriana fitadio fa efa za naresy izao tontolo izao zay zany io zany misy zavatra tazominao zany aminatiny ao hoe ty zavatra mandalo aminaty fantatry ny tompo zany fa zao zany le zavatra mandalo aminao zany zao hoe dia eo izy ny jerevako zany izy sa le zavatra manahirana eo zany no mampiavaka asika manaraka an'Andriamanitra sy ny olona mandeha normal zao zay mbola hitiny saina sika zay finoana zay everin'ny olona hoe ahoana ihany ary ty olo ty atao izy hoe sy dia tena makaiza amin'ny société nefa to ohatran'ny aminy izy atao izy hoe azonareo zay manahirana ny sain'ny olona zany ny identité sika satria sy an'izao tontolo zao le identité sika zavatra manahirana ny sain'ny olona mampiadana any anazy sika saiko fa rehefa tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra zay sika hoe tena mifoinao maraina dia hoe tena azonao le dose spirituel le fiaranana ohatrany hoe misy pe zay tsy afaka zavaina satria sy takatry ny saina zay mitoetra comme fotsiny io zany ny sainao hoe ahoana inona nataoko na tonga an'izy mipetraka mbola misy za mipe eritreretinao ohatrany le nitenako teo hoe raha zay izy dia ataon'izao fomba fizeriko dia manana fiadanana fa misy koa nefa tena pe zay tena tsy zavatra ataonao akory fa tonga dia mitoetra fotsiny le pe zay nefany sy hitan'ny olona zay raha sy manandrana izy na hitory anasika isan'andro amiko zay sy misy pe dia manao zany fa le olona raha vao sy miaina miditra ao anatin'izay izy dia sy hitan'izay zany zay pe apetraka tompo zay hoe le pe ao anatinao ovina moa nisy sy teto moa zany ao an'le hoe le olona nakany amin'ny netiny Jesosy tany amin'ny afera dia sy nazakany misy nahitan'le zavatra naseho anazy dia rehefa nitazomy tompo izy dia nanana pe indray zay sy voazava misy dia ohatr'izay zany izy misy pe zay sy voazavanao nefany afaka angatasika fanahy masina isan'andro hoe zay le fiadananao zay tompo apetrao anaty fa zay sy voizisika voly zay nanao heure supplémentaire 10 heures par jour raha sy nanao business na saiko hoe inona autorisé zay pe zay sy ho afaka ao anatinao zay satria raha vao zavatra no plus mibesaka dia plus koa ianao hoe ahoana io dia mihitatra zany izy fa mahafinaritra ana dia nitô aonao moa zany ny mbola jeune dao zany sika niato manana fotoana zay afana mitory sy miexpérimenté amin'ny fiainasika isan'andro zay ny fanabeazan'Andriamanitra sy ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny sararay zany dia androany zao
mariazy ny paster ozy tamin'ireny zany za zany tamin'izany za moa zany maisio koa za zany de nature zany bandibandy saiko zao ny tena azy anareo hoe de tena manam-pinoana hoa le paster io enazy zany tena hoe iaina mihitsy le tena Andriamanitra ny tompo tena misy vadomaniny ana any fa rehefa tonga ao fotoana de tanteraky zay zany de ahoana zany azonareo zany tena izao resaka mivady resaka mpandrina zao tena tena zany tena manana finoana hoa zany ao finoan'olona sika de manana teny izy tsy maintsy tonga ny anjarany allez voir c'est aujourd'hui io sy nila ny kotina taizy io na hoe mba tena ahoana ary nataoko inona azonareo hoe tiako tenina io zavatra efa voavono sachet avy any koa io zany fa sy hoe natoraka azonareo hoe tiako tenina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fikarakaraianao zany ny sara indrindra no omenao hoe any koa misy olona efa voatoko zany asiany miandry hoe de fariny moa de misy fotoana zay sy paster ao tafaraka atao bilina de satra de natany de ahoana hoa paster efa miarasina fa manitikitika anao izy de ahoana hoa zany ny relation zany ahoana de tonga de mikolla azonareo hoe tiako tenina hoe de tantaraina fa de magako izy da toliana fa ohatrany olona efa fakafantatra des années zay vao ny andro nyresahanay na pary skype na pary ianina zany ina hoana zavainao am'zany ianao reo mbola tena karasika be inona ndray zao kozikanina tis ina zay ary zany ianao azonareo hoe mbola misy zavatra hoe mbola misy blibla kely hoe tena mba manao metimety kely afa ohatrany asiko azonareo hoe mbola misy calcul ataonao zany de nefa n'Andriamanitra baiboliny anazy de toretony ataon'ny paster onze de izy kosa aloha mihinana de azanao zany makafizy fiainana izy zany de tonga ny anjarany ary sika sira fa mbola eny fizarona vavambela zay sy takatry ny saina eto satria mampahery be anazy zany le izy hoanam personnellement hoe zany ragnao fitiavan'Andriamanitra zany fahalebiazan'Andriamanitra zany na hoandry paster to mimenakavy arany mihino fosiny zay amin'io de hoany Madagasikara amozony mariazy-ny fily zay efatra mianaka sika mafantatra hoe eto epeleko eto avy sisy olona tamotanta zany de zay hoany Madagasikara e fa le ngeda be le Andriamanitsika zay sy takatry ny saina fa mety mizova olombelo eto izy fa firen'olona telo sy mihoatra sy valerina firen'olona ray akory afany mandeha azonareo hoe inona ny azavainao am'zany inona ny azavainao am'zany calcul avazy ianao de aninona de andeha hoany amin'ny banky ianao crédit sa inona azonareo hoe le izy na zany tena resaka teratera be zany zavatra resaka anareo hoe zavatra iainasika andavanandro fa rehefa ny tompony tena hoe bon nareo manao vacance fa ren'olo reny isanandro reny de vonfo tenin'Andriamanitra alefa hoan'ny ondry inona ny zavatra atao hoan'ny hafa sy tenin'Andriamanitra za man'Andriamanitra zany niezaka afond ataony eo de gaga avy anao raha miverina avy any izy misolo volombelona te zao daholo no fitiavan'Andriamanitra naseho anay makary zay ny fifaliana saito zany lazalaza zareo fa le fahalebiazan'Andriamanitra zany tena mampirisikatsika zany hoe any zany sika no miazakazaky de misy namako zany de niara-nianitra tamiko zany efa manana mitazona poste efa enzana be daholo sy anina zany de miresaresaka eny de inona zao mba ataony lahy inona zao no ataonay andro anina miasa mmere eo aza hay de ohatrany sina zany ro satria za zany sy mistressé kory miresaka aminazy c'est pas sommerie ianao fa izy zany teny ary de manao mission ary de ohatrany hoe efa avrenta be zany le niveau e de nefana zay tikolony foana aza matahotra izy nareo fa brisement io izy fa mbola hafa ny zavatra afaka fotoan'Andriamanitra ny fiainanareo de rehefa
amboarin'Andriamanitra ny zavatra hitako maso a mety hoe sy mitovy amin'ny zavatra nan'ny olona efa manana trano efatra izy na manana eny anao mety mbola sahirana amin'ny loyer par mois ohatra fa le fiadanana men'Andriamanitra anao isan'andro isan'andro sy afaka penizana izy hoe za miasa sady mahita ny zanako isan'andro mahita ny vehivaviko isan'andro misy a miasa mampilalao ny zanako nay ny asako zay inona moa ny ambarinao amin'izany sy zany ve le fiadanana kosa moa sa hoe anao mana voiture de fonction mety miova isam-bolana manana ry manefany a za raha mahita an'le vady amin'ny zanako ao ianao dia sainao kory ahoana moa ay d'accord i aina fa henoko zay fa mbola sahirinay anao miasa satria ay sara kosa zany anaonao varibraigna an'le vadinao fosiny ao zay fitombony zaza ao zany ay sara kosa zany mody 10 minitra modimody nanao any zaza nefa lohanao apy any ahoana ny chiffre ianao zany a fahitako an'le zavatra ataon'Andriamanitra fiainaka tiany a hitory ny amin'izay olona manana fomba fisainao ohatrana taloha zay tiany hoe rehefa miaona amin'ireo namanao anao reo fa zareo fa sahirana be misy reo tena reviany izy sahirana fa zavatra hita maso izy hitanao hoe tena ao sara ireny olona rehetrarehetra fa le tena vérité ao anaty iny sy mahafantatra ny Andriamanitra lera mahafantatra hoe izao ny fahamarinana le tenao izy ny fahamarinana le tena zavatra iainasika isan'andro iny le fahamarinana iny hitan'Andriamanitra iny izay mahatonga asika hoe mietehitra amin'Andriamanitra ianao satria izy ny tena mahafantatra ny tena vrai ao anatysika saray avy zany Andriamanitra ihany fa na ny vadisika akaiky io a misy zavatra sy fantasy io so hoe tomaso mivady koa dia fa misy zavatra sy fantany zay tena anatoko any rehetrarehetra tena au fond ko any a Andriamanitra rery mahafantatra anazy zany na mety misy fomba fisainako any Andriamanitra rery mahafantatra anazy any zany sika ny tokony hazakazaka dia ohatrany hoe ianao ohatrany hoe zay mivady zao misy fotoana zany a amaolobeko dia mijery hoe ina azy ama maintenant on est 40 ans inona mazavatra voasangana inona ny ahoana inona nanina tamin'inona ny fotoana taty andafy azonareo hoe zany raha ambanimbany zany ny ara-pananao zany dia ahoana marina moa aty dia ohatrany efa ela ihany zay ohatrany mamonjy vavakasy a dia monjy école asy a dia monjy anina asy a dia ohatrany hoe aiza ihany mba zavatra misangana eo amin'ny fiainako fa raha zay ka zany hoe fandemantsika io fidèle mahanao fotoanany io ary amin'izay fotoana zay mety ny olona 15 ans ny olona mitady vao nahita ianao anatin'ny herintaona ianao mavita ny zavatra vitan'olo anatin'ny 15 ans efa ny tompony zay mahenjana anazy zay mangetavy anazy zay zany mahatonga le finoana sy fanaitanana mbola mipetraka anasika hoe ain'Andriamanitra io ain'Andriamanitra io amin'ny fotoanany na hitanao hoe déplacé ny maketo efa misy zavatra be dia be efa sain'olona alama satria ny organisation n'Andriamanitra sy takatry ny sain'olona satria zany resako asika tamin'ny voalohany teo io zao tontolo zao ngita be eo ary izy miorganize isan'andro nefa zay natao point vitany amin'iny organize fa izy zavatra miesika isan'andro dolo zavatra hitasika rehetrarehetra io miaina isan'andro zany hoe isan'andro zany tompo mandamana io arak'le amin'ny andininy fa raiky amby folo teo fa izy zany didiny anzeniny aminao isan'andro zany sika teo misy baiko hoe bon taty lanjany zany mifo vela dolo ny cellule anay firy voisasony sy misy hoe mifo izy anapiso dia milany nahita fa nila nolazy rahity fa sady maheno nila mahita dolo mandeha tsara dolo izy rehetrarehetra isan'andro isan'andro zany a misy famoronana sy famelomana ataon'Andriamanitra isan'andro zany sika fa tsy voatery maty raha ihany na dia nisangana zay vao hoe tena ny Andriamanitra tena manangana maty na isan'andro ao asika misy zavatra maty ao dia asangany misy zavatra za zany a misy zavatra didikona rehefa ho anarely izy fahasapako anarely rehefa manao examen taloha le nampianarana eny dia misy fotoana ianao tsy sa hoe t'as donné le maximum hoe tena niasa daholo misy maximum ianao raha tena
wow hoe tena ianao hoe j'ai fait le maximum la velona le zavatra anatinao tena zay nety daholo sy hoe nety fa afa-po ianao zany e nefa misy fotoana nianatra be anao fa ohatrany sy mivoaka zany e ohatrany hoe sy tu te sens hoe t'as donné que 10%. Nefa tsy fanehinao akory le izy hoe ahoana moa le izy sy mivoaka daholo e dia zay le zavatra nitoriny tatiana zaty mambenibelona amin'ny fanahy misy rasa-panahy be dia be zany ao anasika misy capacité be dia be ao anasika ao dia zay noentina ampelantanin'Andriamanitra hoe velombeloko zay zavatra ao anaty zay atafavoaka zavatra dia ny tompo mbola manana fotoanany foana am'izay hoe ty capacité zaozao ty a eto ty velomina dia eto ty zao ty lo mikalma kely dia azonareo hoe za sy nafantatra be dia be sy nitantarainy tonton mika hoe ohatra hoana ny zavatra nataony finarina nataony amin'ny bâtiment siany fa allez voir mais c'est lui qui a fait sa maison zay mesy sy nicalculé ny tany loha tany hoe anday andro aka hanamboatra ny trano azonareo hoe fa misy zavatra rasa-panahy any anatiny any velomin'Andriamanitra ao fotoana mampety anazy dia lasa hainy voka mitsokatra daholo rasa-panahy vao mahita anazy tonga dia lasa azonareo hoe velona daholo zany le zavatra dia mahavita zavatra ianao zay le asa amin'ny fanahy zany dia zay a reharenysika zay efa sy brevé so zany sasaiko zany ny arena zany fa zany zany zavatra afaka ataon'ny fanahy amitsika tsararay avy fa mila mifamivavaka isika mba sy soketraka satria fanaratsy koa dia samy miezaka koa izy hoe ahoana mitakilena an'ireo fa ohatra mitady lasa ary io sisy mieritreritra fa tsy zay animba asika dia zay tiako tena asika hoe mifalia sika androany fa tonga eo sika reo fa raha sitrapon'ny fanaraty dia sisy tonga teo sika naray arany zay zany manome hoe wow ny tompo nandidindray ny anzenina hoe tonga any nareo androany fa misy zavatra omena anareo androany tonga any nareo tena nanty falebiazan'izany anjely zany angeka par rapport asika zany ny capacité zany zany sy afaka calculina koa dia fa ataon'Andriamanitra manaiky asika ny anjely fa sy ry trompe zay ao taloasa ko mbahetona aoany azonareo hoe vis-à-vis-n'Andriamanitra zany sika no foronony fa sy hoe andao ty andao raha mba amboariko totao rika dia mba hoampizalizaliko eny an-tany eny avety izy fa namboarina anao satria misy zavatra tiany anehoan'ny vona any satria ny tompo any zany no hoanina raha vao sy mety ianao satria izy nytena anamboatra olona mitovy amintsika ao izy da raha ianao potipotika monao dia manimba anazy zay sy zakany zany zay dia zay no encouragement tiako mena asika encourage sika fa ny tompo mantonao namboariny dia entiny anehoan'ny vonina any ny fiainasika tsiraray avy dia ny fizarona vavolombelona zay tranga fiainasika tsiraray avy dia nao rapiso arasika eto dia sy olany fa io zany manao mise à jour foana zao indray nitranga tamin'ny voataso azy zao indray ny zavatra fa dia tena voninahitra n'Andriamanitra rery any ohatra zao zao visivisisika dia sy hoe isika koa ry resisa be ny akanga sasany namborana fa faly isika satria mbola fitiavan'Andriamanitra men'Andriamanitra opportunité ny sasany hoe nanalohana reo mandeha miala sasatra dia misy isika fanamansika zay narefa n'Andriamanitra na dia nanao vakansa dia mena vakansa zay faran'izay tsara nenako faran'izay tena faran'izay zokon'izy izy dia hoe Andriamanitra manan-karena e mety masonao mihiratra hoe ahiratra masom-panahy sy hoe mahafantatra le tena masom-panahy tena marina tokoa zany fa le afaka tenanao keny dia mihiratra masom-panahinao mety hatramin'izay nao nahita tendrombohitra nahita rano fa dia sy tena bon alors sy mahita fia akory ianao fa zao nao sokatra masom-panahinao dia wow sotra jesosy izy nahinamboatra na raviny anankiray ary reo izy daholo reo ianao daholo mamena andreo sa azonareo hoe lasa miderin'Andriamanitra foana ianao zavatra hitanao rehetrarehetra ry misy an'izany montre zany ndraiky moro tompo afantarina hoe sika zao misy azonareo hoe misy zavatra
ataon'Andriamanitra fantatry ny olona any hoe misy olona miasa ho fiadana asika. Misy olona any manamboatra zavatra be dia be ao avaly. Za ho tia tômôbila, misy manamboatra tômôbila ny concessionnaire be dia be. Da ataon'Andriamanitra mana asika nefa sika sy nanamboatra. Misy nytiako tenina hoe rehefa misokatra masom-panansika dia ataon'Andriamanitra mahay makafy fiainana. Mahay makafy fiainana. Dia voninahitra indrindra ho an'Andriamanitra satria ny fitiavana asika saray dia tsy ho takatry ny saina avokoa. Mivavaka isika to. Jesosy a lehibe indrindra ianao. Fitiavanao nafoinao misy ny ainao anay tsiraray avy. Misaotra tompo a. Mankasitraka indrindra. Ianao mahita zao ministera izao tompo hoe ianao no efa misotra amy izao a, misotra amy fiainany tsiraray avy. Avety taty Colombe toko zay namenana zavatra farany zay tsara indrindra ao anatiny. Izara izy tompo satria tiany koa izahay, satria tiany indrindra koa ianao. Dia apetraka ampeno feno ampeno atanao ny toy izao fotoana izao. Saotra Jesosy. Amen. Mbola misaotra an'Andriamanitra, mbola misaotra an' Jesosy a namiany tompontsoa indray andro amina dia tsy prévu raha hijoreto. Tena velona ny Andriamanitra tokontsika. Aloha ivavaka misaotra an'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray any amin'ny fitiavanao. Misaotra anao any amin'ny tompontsoa lehibe indray mbola omenao ahafahako indray Jesosy a mizara izay rehetra nataonao tamiko. Raha hiteny sy anambara izay zavatra olazaiko eto a dia mangataka ny herin'ny fanahinao a hanositra ny vavako indray hiteny izay tianao fa tsy ny tiako. Mitenena raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Voalohany indrindra aloha dia misaotra antsika rehetrarehetra, misaotra anareo rehetrarehetra fa tena manana reta-po reto manana anareo. Tena haiko be mihitsy ary tena haiko be mihitsy ny fikirinan'ilay fitiavana ao anatintsika. Ilay firaisampo sy firaisan-tsainantsika mihitsy zany tena hitako satria izay zavatra entsika mibavaka dia tena mipoaka daholo. Tena mipoaka ary ingany hoe tena hoe angatahana amin'ny fanamasina tena hitoy foana zany a dia aza tena miteny anareo hoe aza misalasala mihitsy a mandefa ny sujet de prière ny zavatra tianareo eto nambavaka atao amin'ity iraka ity fa tena reconnu any an-danitra ity iraka ity. Tena reconnu nanovaka tena reconnu a zavatra hitako zany hoe rehefa resaka sy firaisan-tsainantsika dia tena hitako mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia nisy fotoana a datorizany antso anahy. Za zany voasaika andeha tena meka andefa fanamasina dia jereo tsara andefa mesazy resaka fampiresaka datoriza amin'ny telefônina dia manontany hoe iza no tarika ao ny heriny. Dia voasaika andeha anoatra mbola tsy lasa koa le izy dia tonga dia mbola tsy lasa voasaika antany a to dia latsaka ny datoriza hoe taty Colombe ve a afaka mba mizara ao 30 minutes. Tena meka tsy maninona mihitsy moa tsy tena tsy maninona dia zavatra nytenenda datoriza tena fanahy ray dia ilay ao amin'ny marika 5 isa moa izy teo marika 5 a i zanaka vavina zay izy nahazo fa za efa nagaga anahy dia zao natory ahako amin'ny fo natory ahako dia eniko eo mihitsy fanahy masina satria naheno an'ilay vaovao zany avy any Madagasikara hoe marary ny ray aman-dreny. Dia ny papako sy mamako mihitsy ny ray marary, izy mivady ny ray marary. Dia nefany a jereo ilay fiasan'ny Satana satria efa tena nanomana be mihitsy ny ana efa toko hoe matoana mihitsy zany a alohan'ny ty mariazy dia efa nanteny tamin'i Jesosy hoe za Jesosy a ny amin'ireo mariazy ny zanako ireo hoe andehanako any marina hoe fa hoany a hamonjy mariazy fa tena buako ao anatin'ilay izy a tena buako anatin'ilay izy a dia hitory anao a amin'ny fianakaviako, hitory anao a amin'ireo reta-po amiko indrindrindrindra. Dia inona ny zavatra
zavatra nitrany eny sapana zay zavatra sapana koa zany tsy faly mihitsy hoe fantatro fa tena isy zavatra toka be any tena isy fanahin'olona be dia be ho vovonjy a amin'ny fotoana io ny afatarana koa zany fa tena ngeza be le zavatra ipoa koa dia zao zavatra miseho zao hoe ray aman-dreny mihitsy ny tafiany ao anatin'ny aretina nefa tena anatin'le fotoana anovana ny rahanjanak'olona dia tampotampoka eo mamanay olona salama be dia tonga dia marary tena imiditra hopitany fa tena na misy teo na mananina ny fo misy ohatrany hoe zany hoe sepotra tapanay koa zany a nietsika koa le AVC lasa ohatrany fa tena marina ny tena Andriamanitra hoe avako manompo a tadio tsara fa tsy mitovy a ny fandrenesana tsika zany a rehefa tena manana fanan'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra marina tokoa tsika rehetrarehetra koa dia tena fantako hoe efa tena zanak'Andriamanitra ary voasoratra ny an-danitra ny anarantsika misy mifanahy masina ao anatintsika fa na mandre feo ary tsika mandre vaovao misy tsy manao izy amin'ny tena misy manao hoe tsika izy izy a tsy mba manahy maheno zavatra vaovao ratsy zany ka na maheno ary tsika dia hafa mihitsy ny fandrenesantsika azy fa tsy mitovy ny fandrenesana zao tontolo zao eritrereto tsara hoe le mariazy a efa amin'ny 13 jours mamanay a sy papanay ao anatin'ny aretina tena raha jerena ohatran'izao dia ohatrany hoe raha jerena amin'ny réalité dia hoe tena enjany ty fa tena miavaka ny manompo an'Andriamanitra fa naheno an'izay a miarana heno dolo zay avy any Madagasikara hoe marary ny mama marary ny papa dia zavatra tonga tao anatin'ny saiko voalohany toy izy hoe io ndray ianao ry leona tsisy nify andrahoana avy ianao fa ianao ndray tsy ahavita anazy zany fa tsy maintsy voatoloko ny filazantsara satria raha itony filazantsara zao ohatrany amin'ny ray tampoako a dia ray aman-dreniko a fantatra hoe papa sy mama zany nefa tena heko be mihitsy efa tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra satria nampiasain'i Jesosy nampanoly tena azy ireo an' Jesosy dia tena hitako mihitsy efa ao izy efa tafiditra ary tena hitako hoe mankamamy be mihitsy izy chaque fois zay izy miditra ao amin'ny Skype na ohatra zany dia tena zareo tena le vonona le tonga dia mipetraka miandro indray fa izara sakafo indray a tena hitanao mihitsy zany hoe fa manana fo tena tia tenin'Andriamanitra azo antoka zany fa tena fa manana fanan'Andriamanitra izy matoa manana fo tia ny tenin'Andriamanitra dia zavatra hitako sy tsapako a zavatra fantako zany hoe ireo ray aman-dreny koa reo anisany a atonga le ray tampoako a vory a hiaino zay ho zaraiko a rehefa tonga any a dia zareo mampilan'le satana ray aman-dreniko mihitsy ny tafiany satria zany rehefa mikorotanotanao zany ohatr'izay dia tonga dia tsy ho raikitra le fitoriana sy ohatr'izay dia nefa ny Andriamanitra mahatoky a Andriamanitra fidèle Jesosy a le tsy miovy maly an'io ary mandrakizay ny tiako atongavana eto dia zao ny finoanao anatintsika le reto a mila ampitomboana amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mitombo ny finoanao anatinao a rehefa matanjaka amin'ny finoanao anatinao a na inona na zava-boaka ny satana eo na inona feo enanao hoe zao hony e dia ny anao fa vonona foana ianao hoe na inona zava-tranga eo dia zao ny Andriamanitra a ngeza be ny Andriamanitra a ny afaka mahany olona rehetra izay misy eo amiko fa tsy ny olona akory ny ampihemotra tsy hitoren'i Jesosy Kristy tsy papanay sy mamanay marary akory ny ahatonga anahy hilefitra ho reraka dia misaotra anareo a ny amin'ny fitiavanareo a sy ny fitondranareo am-bavaka fa mivavolombelona ngeza be dia zao minga tany amin'ny 4 ny tension amin'ny papanay tension mama mantsy reny nefa nyzaraiko taminareo hoe 4 le tension natsoka dadatorizy dia misaotra an' Jesosy fa mivavaka nataontsika tena mahery a avy eo rehefa le izy a niakatra 7 a niakatra 10 a ankehitriny le izy a efa 13 Alleluia. lehibe loatra io Andriamanitra izay tokontsika io Andriamanitra tena fidèle amin'ny teny fa ao anaty mazavatra ohatran'izany zany tena tsapan'ny Andriamanitra mihitsy ny finoantsika hoe raha ohatra ka misy zavatra dia aiza le fononao a aiza le fatokianao fa zany hoe Andriamanitra mahay mampisy ny tsisy ary mahay manala ny efa misy mbola veriko kely le fijoroana vavolombelona tamin'ny dadatoriza miantso anahy hoe kolombe ozy izy kolombe nampahery be anahy mihitsy satria tena hitako mihitsy fanaharainy ao anatinay aza manahy ianao izy izy dadatoriza fa io ohatran'le zanakavaviny Jairo hoe
ao amin'ny marika 5 misy an'izay teny zay hoe vakitsika vakitsika kely izy marika 5 5:39 manomboka eo 39 vakitsika ny anaran'i Jesosy ary rehefa niditra izy amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa niditra izy dia niteny aloha toa dia vakitsika taty amin'ny anina ataontsika lasa ohatra amin'ny firy zany maintienga mipoka vela izy lasa nagabe 32 ngamba fa tsy haino le zanaka vavy ro fa ka 21 fa aty amin'ny kaikin'ny anina aty izy le niditra tao an-trano Jesosy dia le olona rehetrarehetra ireo raha mbola niteny Jesosy dia izy 35 oui raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe efa maty ny zanakao vavy nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany fa tsy nahoan'ny Jesosy izany teny natao amin'izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo ka hitan'i Jesosy ny tabataba dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe nahoana ianareo no mitabataba sy nitomany tsy maty raha zazavavy fa matory dia nome azy fantatra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny ny zazavavy mba n'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'izay nisy an-drazazavavy dia nandray ny tanan-drazazavavy izy ka niteny taminy hoe talita kumi izany hoe raha adika zazavavy hoy izao aminao mitsangana eto amin'ity le anankiray ity tikatolava dia nome izy nome fantatra izy ka nandroaka azy rehetra nafinaritra be io zany tonga dia natao fanamasina tonga tao anatiko tonga tao anatiko tamin'ny vao nahenon'ny mpampanaisomanay hoe narary satria ny planinako zany hoe andeha hitory ny filazana tsara tonga any dia fantatro Jesosy fa hanao miracle izy hanao fahagagana mba hinony reto firaita-po amiko reto hoe tena Andriamanitra velany Andriamanitra toriko amin'izareo isanandro satria niteny Jesosy dia manao hoe taminany tsy masina tanina jereo tsara fa raha fa mitory ianao ao amin'ny fianakavianao dia mifampataranao dia iny hoe tsy leko anao tsy fantako ange io hoe ko anao mifantako tsara raita-po amiko fantako io io mba hitoritory aminahy zanako io io koa hoe mba hitoritory aminahy kozinonako io io hoe hitoritory aminahy ny olona manodidina dia ohatr'izay zay zany nahazo ny Jesosy tao a Jerosalema tsy afaka namasitana tsy afaka nitory tao mihitsy izy satria fahalalany an'i Jesosy dia io izy dia mpandrafitra zanaka mpandrafitra dia nefany fantako hoe fantatry Jesosy dia zavatra ngezabe atao anatin'ny foko hoe zay hitory ary tsy dia tena ny very koatra nataoko tanatin'ny saiko be loatra tsy hoe manamaivana ny mariazy ny zanako tsy manamaivana mihitsy fa tsy nevery mihitsy zany raharaha io hoe tsy nataoko be tao anatin'ny saiko be loatra hoe tena ahoana mba ho vita ihany ve io ahoana nantotosako an'io amin'ny zavatra misy eo ampelantanana za zany dia tsy mijery an'izay mihitsy fa fantatra hoe za kely fa ny Andriamanitra ngezabe tsy mijery ny zava-misy mihitsy tsy mijery ny zavatra misy eo an-tanako fa hatramin'izay efa momba anahy foana Jesosy tamin'ny zavatra rehetra nataoko dia efa momba anahy foana izy dia fantatra ao anatin'le fitoriana io fa tsy zakany Satana mihitsy hoe hitory amin'ny fianakaviako dia Jesosy mahagaga ny fomba fiasana tsy hoe Jesosy akory mety hoe nanao an'ilay aretina fa navelany mihitsy io zavatra io hitranga navelany hitranga ilay zavatra anehoany ny voninahiny
dia zao zavatra misy zao a tena efa hitangeza be mihitsy ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'ilay izy satria na zareo ato anatin'ny anaty zao dia misy groupe mihitsy ny ao amin'ny fianakavianay a dia samy mamoaka ny heviny daholo a mamoaka ny fomba fisaina maha-olombelona azy ahoana io zany mitady solution rehetrarehetra io angaro sasany mandeha angaro dokotera ary angaro dokotera ary fa za dia zao mahatoky satria io teny io name Jesosy ana tena latsaka velona mihitsy mbola confirmé tany ambavany Dadatory tena confirmé ary tena vao maisa mampahery be ana mivavaka tena mivavaka ny alina iny tena henoko mihitsy hoe Jesosy a tena henoko fa melomelomanao satria raha naheno an'io mamanay mampanay io a tena mitoerangenareo raha ohatra ka mitoeranareo hoe tsy haiko a hoe mariazy a ao anatin'ilay fotoana mariazy ny zanakao a le ray aman-dreny io tonga dia niarana raha daholo dia ahoana zany raha fieritreretana maha-olombelona zany dia hoe sanatria dia andeha andevina ny andeha atao amin'io sasany andeha andevina sasany andeha hamonjy mariazy non zay ny ampidiry ny fanahy maloto fa ozy izy a enao indray satana dia zao enao efa enao leona tsy misy nify ianao tena voamaisa le izy zany tena teneniko hoe mampiakatra ny finoana atao anatiko mihitsy le izy tena voamaisa miakatra be mihitsy finoana satria tena hitako mihitsy le izy hoe fa ahoana koa zao raha ahoana tonga dia miaraka amin'ny seho daholo sasy manano ny tsy manano tsy possible zany Jesosy a fantany fa ianao any amin'ny voninahitra io satria raha ny zavatra nangatahaka aminao sa dia efa nitanterahanao ny zavatra nangatahaka tamin'i Jesosy a hitany mihitsy ny faniriko hoe Jesosy a ireo zanako rehetrarehetra ireo dia tahaka ny nanamasinanao ny mariazinay a pasteur Rodolphe mihitsy ny nanamasina ny fanambadianay dia fantako Jesosy mba iriko a ireo zanako ireo koa tena mpanomponao io koa mba tiako a anamasina ny fanambadian-janako dia ireny maman ilay zanako lamato rehetrarehetra pasteur Rodolphe manana programme efa manao programme izy amin'io fotoana mariazin'ilay zanako io tampotampoka be koa manko ny an'ilay lamatofa dia le faralahy zany lefa prévu hoe atao ny titony ity dia le lamatofa dia le maman zay vao hoe atao le raharaha tio zany mahatsy anazy dia ahoana zany izy nanamasina mariazinareo tio zany manodea mivavaka foana zany na zareo koa nahoana be zareo zany a tsy lehitrehitra mihitsy hoe mbola pasteur aty amin'ny asvetela namasina fa tsy haiko hoe hiavy dia le maman dia antso pasteur na ohatra zany fa za kosa nefa natoky satria raha mangataka dia fantako fa mitombo efa niainao hoe raha mangataka nareo tsy dia efa misaotrasady a ataovatra nefa nazo za efa misaotra satria raha nangataka taminao a Jesosy dia fantako fa io tanterahana zany a tahaka ny zavatra efa nataonao tao amin'ny fiainanay mivavy nangataka dia namasininao namasininao mpamomponao zay niriko a nanamasina ny fanambadianay inona ny zavatra miseho izy nareo a dia le maman le zanako tenen'ny pasteur Rodolphe hoe eny ana fa tsy manina fa hajanoko le programme zay efa misy programme ao anatin'le fotoana anaovanao ny raharanao fa anamasina mariazy nareo a amin'ny fotoana io voninahitra ho an Jesosy satria tena lehibe loatra le Andriamanitra ary tena miaino izy a rehefa mangataka ianao tiako tenena aminareo hoe rehefa ao anatintsika le finoana io finoana io zany tena hoe mafila tendrombohitra mba tahaka ny voatsinampy azy rehefa manana finoana tsika vao miteny fotsy tsika tsy be calcul tsony saina hoe raha nangataka an Jesosy zao hoe zay hoe dia tena mandra za tena tonga dia ferme be tata anatiko hoe rehefa nangataka tsy maintsy miseho ny voninahitra Andriamanitra rehefa dia teo zany vao maisa mampitombo be an'ilay finoako hoe ahoana mihitsy moa efa ok daholo ny zavatra rehetra ny fotoana efa mipetrapetraka tsara fa amin'izao ilay mariazy dia ahoana ny hoe aretina indray no hitsenana any tsy possible zany tsy possible zany Jesosy a fa ny fantako dia zao tsy maintsy vita ny mariazy a fa pasinao mamitsangana mandeha mamonjy mariazy a olona salama be ny hamonjy mariazy ao a ny voninahitry ny anaranao satria fantatro fa fanan'olona maro be no fijeranao ny anarana zao zavatra miseho zao dia tena aminareo le finoana le reto a tena zavatra ngeza be le izy satria manoloana ny fandrenesako an'le izy dia tena hitendriko ny vavolombelona anareo a hoe vao naheno vao niteny ny tany hoe marary mamanareo toy zay hoe eritrereto angera ohatra ka tambola hoe tsy taon'i Jesosy ahoana ny fandrenesanao an'izany mety tsy navitanina tsy nahinan-kanina ianao hoe tena gâché zany le mariazy ny zanako azareo hoe fa tena voninahitra ho an'i Jesosy fa na ny fandresako an'le izy a toy zay hoe izy promotion be indray ao izy zavatra ngeza be ho ataon'i Jesosy ndray mahatonga seho zao zavatra zao dia manoloana andreo reta-po amiko manoloana andreo reta-po amiko zany a mbola tiako tohizana le resaka le hoe ianao tsy masina tanina fa Jesosy miteny hoe aza manahy fa asehoko azy fa zany maniraka anao a
za mihitsy maniraka anao hitory. Mandeha amin'izay ara ny SMS tsy ny SMS fa ny groupe messenger samy serasera nanokatra groupe mihitsy ny reka-po amiko zany dia satria anaovana iresaka momba n'le farariny ray aman-dreny koa. Mandeha amin'izay ato ny sasany tena ataovy amin'izao samy teny amin'ny maha-olombelona azy daholo panika mipatitaka vao naheno hoe 4 tension tomany daholo ary ny tanety miantso anavy a efa eno ao vaovao eno vaovao 4 tension inona ny tomanina fa nga olona tsy matoka itomanina tanareo le tena misaotra anao Jesosy fa tena hery ataon'Andriamanitra ao anatiny zany tsy takatra ny saina mihitsy hoe tsy izay mihitsy ianao le taloha fa ankehitriny anao tena efa hoe hafa mihitsy efa fo vaovao fanahy vaovao no anatinao dia tena tsy ianao tsony sobiran'le izy fa le fanahin'i Jesosy ao anatinao mihitsy zany efa mahery a dia tena hoe zao aza misy mitomany ao anatin'ny tena zao aza misy mitomany nareo naray olona salama io ary olona tadidio tsara fa olona tsy ho faty zany mama fa anehoan'i Jesosy ny voninahiny io ahitanareo fa Jesosy marina naniraka hitory azy izay no nataoko anatin'le izy dia mipetraka mandeha fanako avy za zany tsy miditra ao mihitsy a raha tsy afa miteny fanamasina antanandray ampidiro mpivotra tenin'Andriamanitra indray a mampidena zany fampahirezana foana nataoko ao anatin'le izy fa vao naheno izy zareo za zany ao anatin'le izy miteny hoe zao an zavatra teneniko anareo a etsika mahita fa mama ho salama sitrana papa ho salama ho sitrana ary tonga hamonjy tomompo amin'ny anaran'i Jesosy a fa amin'ny herinandro io mama dia efa hitsangana ary hamonjy mariazy a amin'ny treize tsy misy mariazy tsisy mariazy voasemana zany io a fa tsy fifalinana tongavantsika any dia hiara hifaritsika dia hiara hikorana dia mitanareo voninahitr'Andriamanitra fa zao zavatra eo dia anehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny fa lehibe izy a dia izy no naniraka hitory azy aminareo. Nisy moa zany ny sasany touché a dia misy miteny hoe amen misaotra betsaka Colombia tena misaotra raha hita-po amiko ihany io fa kosa ny sasany zany a mbola ao ihany le orgueil a mbola ao ihany le maha Colombie zanaky dadasy mama ato-trano a zanaky dadasy mama ranofo fa nefa mino zato isan-jato a fa zao zavatra efa mitranga ataon'i Jesosy zao a zao fahagagana efa ataony zao a ny tension efa niakatra 13 a ary amin'ny 4 raha ny fijerin'olombelona an'izay 4 zay dia cadavre zany zany ravavoka aza dia miantso tongavinareo natsona daholo ny ana-tamatavy za maro raha-tapo be raiky amby folo raha-tapo amiko natsona ny ana-tamatavy tongavy eny an-danana le voninahitra hoan'i Jesosy dia hijoka vombelonareo ny nadahako ray ity fa zay koa mafilo ary tena nanentsika anahy tany zahako nandalo grisement fa zao le anadahako izy ray papahery amin'ny ray-tapo amiko miaraka amiko izy zao satria zao ina ny antony voapita le hafatra miasa ny fanamasana io anadahako io tena anisan'ny tena nanentsika miaraka tamin'ny vady aman-janako taloha tamin'izaho le nandalo grisement io anadahako lamatoy zao tsika miteny zao izy mahery indrindra zaho izy izy a zaho izy koa aloha voana hely hoe katana mialany tamatavy miantso anao izy izy le vavy mato le sokonay vavy hevy manko zany tongavina zany moa zany le zay soko zay le mbola manohatra anahy foana tongava sady mitomany tongava raha mbola hotratranareo fa 400 tension dia ozy izy le sokonay raha mbola zay le fibedibediny zao fimenimeny zao tontolo zao raha 4 tension ozy izy fa raha mbola tratranao velona mety tsy hotratranareo tsony dia ohatra ozy le zokinay lahy io nefa le zokinay lahy io a tena teneniko raha tena voaingana kely mihitsy izy ny tena hoe tena nandray an'i Jesosy tena mbola tsisy amataonany a fa tena mipita le hery fa tena ozy izy hoe zaho mozy izy a vao miresaka tamiko izy mahandro any zaho ozy vao naheno le 4 tension dia tonga dia ozy fotsiny tsy maty zany mama dia reo fa mitovy le fanahy ray a tsy maty zany mama fanao fagagany Jesosy tanareo le izy zay le fanahy ray satria efa mipita le izy efa tonga ao aminy le fanatrehan'Andriamanitra sy le sain'Andriamanitra sy fon'Andriamanitra efa ao aminy dia lasa mitovy le fomba fandraisana an'le izy hoe 4 le tension fa tsy 4 tension koa tsy hifantoka amin'ny 4 tension izy a fa hifantoka amin'le Andriamanitra ngezabe zay ato anatinay azareo ve le izy dia fampiresaka zay raha mianadahy dia jereo ozy izy fa lasa mifampahery jereo ozy izy fa mipanika daholo reto le ray-tapo reto ozy izy mipanika be hoe 4 tension efa maty fa nefa zaho ozy izy tonga dia efa nahery be tato anatiko hoe tsy hafaty amin'ny mama io dia ny eo zay mianadahy andreo voninahitra hoan'i Jesosy a fa tena efa mirehitra mahery be le anadahako io dia jereo tsara efa manomboka zany ny fanahy masina miasa ao amin'le
famille efa misy fasofoaziny voalohany no miainga tany amin'ray aman-dreny kofoaziny dia efa nizara raika ambin'ny folo zay raita-po amiko anankitelo telo rahalahy sy ny vadiny enina mianadahy zany zareo tena niaina nandray a Jesosy Kristy tompoko mamonjy ny fiainana reo koa zany zao nefa reo tena fiangonan-dehibe fiangonan-dehibe daholo reo zareo ndray hita ao anatin'ny na fiangonan-dehibe ary ianao zany koa elako tsy neto tsy hoe manamaivana manambany fa be dehibe tsika na dia hoe mbola tsy mahafantatra zany mivavaka amina fiangonana mbola tsy mifo dia hitan'Andriamanitra ny toe-botsika hoe mangetaeta tianompo an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra daholo reny tsy manamaivana akory fa zaho koa fa avy eo no niala nanana etaetana mivavaka tany amin'ny fiangonan-dehibe ary za fanefa kosa tao anatiko a nanana fitiavana an'Andriamanitra sy tahotra an'Andriamanitra dia ny hafarany tsy maintsy tonga ao amin'ilay fatateran'Andriamanitra ihany ataon'Andriamanitra tonga ao amin'ilay bon berger ianao fa tsy manaratsy akory hoe ratsy ny fiangonan-dehibe na ratsy fa ny fotsika mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra tena hitoky aminy ny fotsika mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra andray azy reo zoko reo tena zay mihitsy kanefa ny ankehitriny a dia tena deraina Jesosy a fa tena mahatsapa sy hita ny ankehitriny a ilay voninahitran'Andriamanitra zay miasa atao anatika matoky sy mino ako fa voandalana sy témoignage ngezabe no entiko eto a amin'ny fiverenako amin'ny 2 septembre tena mino zato isan-jato mihitsy a satria ny zavatra ozy izy fatikana ny teto ny zavatra zay ozy izy a rehefa misy projet zay ianao an'Andriamanitra ka raha vo izy misy tsakatsakana sy zavatra ohatr'izay misy poana be ao ambadika ao isy zavatra hipoaka be ao ary tsy zakany satana fa fantatra hoe a ho voninahitr'Andriamanitra daholo ny zavatra miseho dia ty koa ny anankiray zavatra mbola tsy nijobobela taminareo hoe tena pasteur daholo fa raha atsonareo zany tsy azo moramora mihitsy nareo hoe tsy mino tsy fantatrareo hoe zany hoe na ina ohatra hoe zany misy hoe hiantsoantso voalotsiny ianao tsy possible mihitsy hoe tonga dia azo za ty a France no lahelo le 4 ny tension fa niantso amin'ny pasteur daholo fa hoe mba atoanao ambavaka fa tady ohatrany hoe anelingelina n'le mariage Jesosy a manelingelina n'le mariage pasteur le fanamanoto a fa mamanay zao am'izao tsika miteny zao 4 en tension dia za koa zany en même temps le zaranareo re partage ny dalatorija nahazo ny pasteur daholo fa tena direct amin'ny téléphone ay tatiako anao le osy izy eno zay aveo fotsiny le anarana dia mena ny anarana zany hoe le firaisan-potsika sy firaisan-tsaintsika sy ny fiarahantsika mivavaka zany a dia tena hitako mihitsy hoe bomba be ho an'ny satana tena bomba atomika ho an'ny satana dia efa resy satana fa tena tenanareo hoe le finonao anaty a finoantsika io ampiasao io fa aza velatory ampiasao ny finoana fa ny finoantsika na dia kely oatra ny voatsinampy iza dia tena mafila telo-boatra dia zavatra anankiray ihany koa par rapport any tatiana vasy datorizany zara teo dia tena miaiky mihitsy nefa tena fanaray ny ao anaty ay tonton Andry a sy tatiana va fa tena fanaray ny ao anatytsika tena fanaray io le ino ty salamo 91 ao le vakio kely averiko vakina hatramin'ny voalohany fa io no napetraka ny fanamasaka atao anatiko dia jereo fa efa niteny an'izy koa dadatorisa dia mifandray daholo le salamo 23 io a dia mifandraiky amin'io le 91 io daholo dia andrasany hoe averiko vakina nge le izy mahafinaritra anay io salamo 91 io satria fa fizarako mihitsy izy io a dia apetraka ny fanamasaka tanatiny foana dia mizaraiko le izy ampahery antsika hoe tena te ampitombo finoana ao anatinao a finoana fotsiny ataovingeza be fa rehefa ataonao ny finoana dia miatra aminao io teny io tena miatra tanteraka aminao io salamo 91 ao anatin'izay aloha dia sady miteny any fa tena nafinaritra be anahy mihitsy le tena zava-nataon'ny fanamasina nampitenenany dadatorija hoe tatiako alamby a ianao amin'io mba mijoro vavolombelona amin'ny resaka sekoly fanasitranana mbola tsy niteny akory anefa ne mbola dadatorija na mbola tsy niteny tamin'ny dadatorija akory hoe marary mamanay tamin'iny a ianao niteny an'izay fa dia ay zany Jesosy efa tonga dia niteny hoe dana efa le minomanomelo zany hoe hijoro vavolombelona sekoly fanasitranana ho amin'ny papa sy mama nefa mbola teneko hoe mbola tsy niteny dadatorija hoe marary pampanay sy mamanay jereo rehefa asa fanamasina efa niazy efa tonga melo le témoignage zany efa nomaniny Jesosy satria efa nalefa melo le zavatra hoe io tsy maintsy ho sitra ny papa sy mama
témoignage tonga dia efa eo am-bavanao dia jereo ilay fiasan'ny fanamasina hoe maninona indray a lasa izany indray zany a misolony mampieky ny fiasan'i Jesosy tena mampieky Salam 91 Teraina lasa rahatsika zay akiko hatramin'ny voalohany izy ataoko mafy be mihitsy fa mahafinaritra io Salam 91 io amin'ny anaran'i Jesosy a fetira ataony argitira ataony asafa miobi ho an'Andriamanitra herintsika manaova fifaliana ho an'Andriamanitra Jakob ay tsy izy kay 91 zakajy amin'ny anaran'i Jesosy ny mitoetra ao amin'ny fihereniny izay amin'ny avy indrindra dia monina ambaniny aniko tsy to izao ilaza amin'ny Jehova hoe fialovako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko fa izy no anafaka anao a amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza eo aloha dia efa faly satria izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza mahery be mihitsy io satria mamandrika indray satana tady iazany le vokatra be izay efa omeny Jesosy anahako amin'ny fahatongavako any mampahery be mihitsy ty fa tena mahafinaritra eo amin'ny faefatra ny volony elany no anarony ananao ary eo ambanin'ny elany no alofanao ho apika kely sy apika lehibe a ny fahamarinana tsy atahotra miorooro no ny alina ianao a na ny zava-tsipika manidina no ny andro na ny aretina mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringana ny mpandripaka amin'ny tatao-vovonana na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao a ny amalin'ny ratsy fanahy satria ho ianao Jehova ianao no ariko sady nataony fonenanao ny avy indrindra dia tsy hisy loza mizoanao na aretina anakaiky ny lainao fa izy anidiny anjeliny ny aminao mba hiaranao a eny amin'izay rehetra lehanao eny an-tanany mitondran'ireo anao fandrao a ho tafotoana amin'ny vato mitongotra ao liona masika sy ny vipera ho diavinao a liona tanora sy ny menarana no hitsahinao a satria izao no riaketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho anaratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy hiantso ahy izy dia hamaly azy aho eo aminy aho raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho alleloia tiako be mihitsy no 15 io dia io mihitsy nefa tanterako satria tena hitako hoe mamonjy ao amin'ny andro mahaory Jesosy mamonjy amin'ny andro sarotra Jesosy hofikisako faela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko za dia mantenanareo a mivavaka ahako a dia tena heliko mihitsy ny fanamasina tena mikonsole anahy ao amin'ny mba nomeny anahy koa ao amin'ny Daniel 10 jereo hoe Daniel 10 osy izy hoe ery amin'ny titre ngeza be rehefa tena nitomany mihitsy ahako nahazo an'io tena ohatra Jesosy tena heliko mihitsy tombo hoe tena heliko mihitsy tena voamaiza zany a confirme fanamasina mihitsy hoe ianao aza matahotra Colombe aza manahy fa matoa misy zao fantatry satana fa isy fotoana be fanahana be dia be mivovonjy ao amin'ny fandehanako any Madagasikara io dia Daniel 10 koa nomeny anahy fa afaka vakianareo le izy fa angamba tsy ho vita tsoa satria fotoana foy a fa ny zavatra amaranako azy hoe tangatahako Daniel 10 laskeny tsy voasoratra hoe tsy voaraisiko ana fa tonga dia za fotsiny fampahirezana be mihitsy nameny Jesosy mihitsy hoe aza makasa aloha le raisiko ameko mihitsy ane rehefa Daniel 10 fa tena nitomany satria tomany fifaliana fa tsy mitomany nalahelo aloha azava le resaka tena faly satria tena hitako mihitsy Jesosy miresaka mivantana amintsika reto a nareo hoe tsy mahafantatra latsapany zany miresaka mivantana amintsika i Jesosy eo amin'ny alalan'ny teniny dia tena henoko mihitsy fa tena console tanteraka mihitsy satria henoko be mihitsy le fampahirezan'ny fanamasina tao anaty asany
atao amin'ity pasaloha pasaloha tsy bosy rasaloha rasaloha eto nanomboka teto amin'ny 15 nahazo 16 arivo nisy anankiray niendrika zanak'olombelona niendrika ny motra dia lohabava ao ka ny teny nanao tamin'ilay nitsangana teo anatrehako hoe tompo azo ny fanahitanana no ny fahitana ka tsy manan-keritsony fa izay no azo ity izao mpanompo ny tompoko ity iteny aminao tompo ary tamin'izay dia tsy nisy hery toetra tato amiko intsony na nisy aina sisa tato amiko ary nisy indray nanana endrik'olona dia nanomboka teo ary nisy indray nanana endrik'olona niendriko dia nampahery aka nanao hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ane ho anao mahereza eny mahereza ary efa niteny tamiko izy dia niahery aho ka nanao hoe aoka iteny ianao tompoko satria efa nampahery dia hoy izy mo fantatrao va niaviko aty aminao ankehitriny dia hiverina iady amin'ny andrenan'ny Persia aho ary rehefa voaka aho dia indro ho avy ny andrenan'ny Kirsia fa ambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina nefa tsy mety miara-misikiny amiko anohitra ireo afa-tsy Mikaela andriananareo tenareo io teny io za zany alohana navoakan'io dia mivavaka tonga dia efa nananana mihitsy hoe ny anjerinao dada irao iady amin'izay fanamaloto tady empêché tady amotika n'le raha le fanambadiana sy ohatr'izany dia tena nampahery be anahy izy satria tena hoe henoko mihitsy henoko mihitsy hoe tena anjely Gabriela mihitsy ny raha Jesosy nandravarava n'le fanamaloto vao nahazo an'io zavatra io dia naheno an'le vaovao hoe efa niakatra be ny tension velona mihitsy Jesosy tompo sécurité tena mahafinaritra miaraka aminy dia ny zavatra tena hoe eto zany mpangatahako aminareo fa tapitra amin'ny fotoana mba hiaraka hitsanga antsika dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy zay tena hoe hisaotra tsikany tena hisaotra an'i Jesosy tsikany hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay nataony noho izay zavatra ngezabe nataony teo fiainako dia hiaraka hisaotra sy fiainon'ny fivavakatsika satria raha tsy nisy mifivavaka avy any aminareo koa fa manambavaka avy any aminareo tena misaotra an'Andriamanitra fa tena manana raitapo tena hoe amin'ny fofen'ny fitiavana tena mihoatra lavitra no raitapo akarano ny fitiavako anareo tena eto amilazanareo zany tena dorako eto mihitsy hoe manana anareo rehetra satria tena fivavakatsika tena mahery dia misaotra mba mangataka atsika mba hoe hiara hisoratra vavatsika hisotra n'Andriamanitra zao ray misaotranao zay raha eo mankasitraka anao ny amin'ny zavatra nataonao anay misaotranao Jesosy ny amin'ny fanasitranana misaotranao Jesosy ny amin'ny voninahitra zay miseho ankehitriny satria tena hita mihitsy hoe mihery ny teninao dia tena mihery ny teninao dia tena mampatonga ny satana mitarabaka misaotranao Jesosy fa tena nandray fanasitranana ary misaotranao ihany koa satria mbola afaka namerina ny voninahitra ho anao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy dia misaotra nanomezanao anahy reto raitapo aminao reto Jesosy mbola tononika ihany koa fa zay rehetra nataonao tampoka Jesosy na ny finoana na ny fitiavana zay nataonao tampoka tonoko amin'ny reto raitapo amiko reto androany andraiko reto Jesosy andray finoana zay nomenao andray tena hoe ny fitiavanao hiboboka ao anatin'ny fony izy ireo ary tombo ao anatinay tsirainay avokoa Jesosy ny firaisampo ny firaisan-tsaina ny firaisam-panahy tena mbola hitoy zany gaga ny mahita anay enivenany fa tena hoe enao mihitsy miasa ao anatinay tsirairay avy ary fitiavanao no mikorina ao anatinay Jesosy dia misaotra anao ray anao rery ihany ny voninahitra sy ny dera ny laza amin'ny anaratsavidin'i Jesosy Kristy tovelona manankely avy Nazareta amen misaotra Jesosy